fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Ity tantara ity dia novokary ny radio Don Bosco rehefa ny famparesaka tamin'ny mpanoratra sy ny mpanatitosy dia ho raisina an-tanana ny fizarana izany ao amin'ny chaîne YouTube RTB Live. Koa ampahafantarina izay tompona chaîne hafa mba tsy hizara ny tantara voakary ny radio Don Bosco intsony. Fitiavana sa fankahalala nosoratany Miandry Andrianary Vololona Ony Mario, Ovelomin'ny Vantso, Ony Miajanirina, Ny Ravo, miaraka amin'ny Sinez sy Rakoto. Roland Ramanatsonina ndray feo, Anjary Livany Nana Totosa. Andro voalohany. Maty ahe, maty wa Andriamanitra ny zanako iraina tovoale sombonay tsika indresy maty fa nisine inona nafaty azy iza namono azy wa tsy haiko fa rehefa lasa ny asiny ianao dia foazoko izy fandrao tara fitirana any an-tsekoly okzay mniva ok oka sao dia ampitombony aretim-ponao ndraika vatana minitra be fava feno faroratra ary maty izy maty wa miangavy anao oka mo tena tsy napoziko le vavy tokatsika eny le malalatsika atao ony izao ny zava-misy ary andao aloha ivoaka fa reny ny polisy sy ny mpitsabo anao ny fanadiatiny. Nareo mivady moa zany ndray mandren'io ankizy vavy eo eny tompoko. Inspecteur Rakotondra Naivo manoloana anareo. Iny haza tsona fotsiny hoe Naivo zany dia mamangy amin'ny fahoriana ary izy mivady ataona fa zongamba tsy maintsy izorony. Misaotra inspecteur. Misaotra inspecteur, tsy maintsy ionona tokoa moa ka lalàna ny velona tsy maintsy maty iny fa na dia hoe tsika izo aza samy mbola ho faty daholo ihany inge ka lasa loha loatra izy inspecteur. Eny 10 taona monja nge izy classe de première. Nivo mangina aloha io ndray ianao fa hitomany io ndraika mangina tokoa aloha madama ny fahafatesana nge tsy mifidy asiny misy aza vo any am-boaka dia efa matika fa azafadany inspecteur eny tompoko ny mahagagany inspecteur ho marerivo izay mianaka mbola ny sangisangy tsara mbola salama tsara mihitsy izy ny maraina teo vo tonga avy any am-piasana nefa dia gaga sy taita raha nareo fa maty irenina rary ny ela zanako. Ay irenina rary ny ela no anarany eny inspecteur za mihitsy namorona an'io anarana ireny io ndreny be any kosa namorona an'le hoe rary ny ela kosa tsara zany anaran'izany ka izy koa tsara tarakeliko nefa dia maty sahady nivo mety nilo ianao arany ianao ny farany ka tsy mety mionona nge ny saiko rotovo efa natao tsara ny anarany efa natao tsara tarakely izy nefa sady efa nikolokoloana tsara nefa dia zao maty zao oka moa zay irana inspecteur apio fa torana ny vadiko ao ino mikosoka ny tanany fa zay kosoka ny tongony ao eny ary ao ary dia ho sanatrio fatiko io ve ny vadiko inspecteur tony aloha ianao andriamatoa tena izay zany aho vao ho votsoroa arak'ilay fomba fiteniko
sady lozam-bady no nylozanjanaka. Tonia ianao hoe tsy maty zany inspekteur aiza antsony ny tany alehako hoe a tena andro ratso an'ity tokatrano ty mihitsy angamba ny aniko inspekteur andrimatoa inspekteur mba afaka mitony ao anatin'ny fotoana fo velo ianao e misafotofoto loatra ao andaonao mantsy zao zava-misy rehetra zao hoe ka tsy hitako tsony ane zay anto inspekteur inona ary tady dio fa ny fotoana oatra zao no tena ilana heritsaina ambony dembony ka akipeo anatin'ny fotoana fo masinao dia averenitso kelikely na sainao hoe efa niverina ny eny andrimatotova saingy somary iverenako ny momba nyity zanako ty fa misy ina inspekteur mety hoe nefa tsy haiko aloha fa maty noho ny poziny io zanako ahoana tsara hoe inspekteur mitonia aloha ianao inspekteur fa maty noho ny pozina ahoana ny zanako e tsy manamafy nefa fa maty nisy nanapozina izy na maty noho ny finanana pozina mivadibadika koa nge anao zany inspekteur mariny ka mbola ihany mantsy nge ny anahy ny antony lazako an'izany mantsy iany inspekteur dia ireo faroratra mbola teo amin'ny vavany ka saingy tsy mainty so fantatra nefa ny antony nahafaty azy efa manao ny fizana sy ny fanadadianao ny mpitsabo dia mbola ho avy koa ny polisy ka raha maty ny pozina izy mona mony tena sa nopozin'ny olona ka tokony ho za mihitsy nge zao nametraka an'izany fanontaniana avy aminao zany indray matotovo eny ilozao kely aloha anao fa tia ny mpitsabo efa nivoaka efa mahazo ena tsara ve anao raha matonivo eny inspekteur andray matotova inspekteur afaka mba miataka kely etsy ve tsika ro laha fa misy resaka ambarako anao fa resaka inona zany aza taitaitra be ianao e eno fa resaka inona no iatahanareo anahy fa misy inona tsy misy ininona re raha matoniva ianao marefara-petsepo ka mba ho fisoroako an'izay loza mety iseo dia ialakely loza mirahalahy fa ahoana moa zany tsy iaino lasa eto raha miaino raha matonivo ho fitsinjovana anao nge zany tsy manaiky ka nahoana tsy iaino raha mahakasika an'izanako lazao inspekteur fa tsy maninona korika ahoana re zany inspekteur fa misy inona re zao tsy maintsy makany amin'ny borao nareo mivady satria tsy ho vita eto izy ty ahoana tsara ka tsy maintsy makany amin'ny borao anareo mivady ka zao mandeha tsirairay mba mora amin'ny fanadidiny sady mba tsy habanganareo eto anivon'ny faorina ihany koa ka zay ny fandaminana ataotsika ka iza anao andeha voalohany ary aleo ianao ranga inona matahoranao mandeha aloha amin'izany tsika roa nge tsy maintsy ho any daholo ihany ohatra mifanilika nge nareo roa zany raha iandro ny fandaminanareo ato mandeha ny nge ny fotoany ka araky ny hevitro dia aleo ianao raha matonivo ny mandeha miloha aiza kosa re inspekteur zaniko nahoana kosa za ve sady maty zanaka mbola andeha voalohany koa tsy meloza fa mampimeaza aty anao ka angatsy zanako tovo izy io no lazaina fa ianao ihany ny maty anaka ka tena zanana io ka naharataratasy na haranofo saingy aiza kosa inspekteur dia za foana no hitondra mafy amin'io zanaka io inenina ambitelopolo ny kakeriny io ange afony izy tao amboaka indraiky ambe folona nena fa sy tafavoaka izy ka voateriny didiana rehefa nondray izy dia mbola nanaikitra zany ve inspekteur amin'ny fijaliana nanjoa dia mbola za koa no hiditra mibirao anao voalohany tsy fiangavinana fangatahana nefa ty fa tsy maintsy atrehanao ka raha tsorona zany dia baiko mihitsy mandehana ve raha matoa ka hoany nanomboka tao akipoka mandra-pahafatiny irainina zany dia sahafoana miaritra amin'ny mafy amin'ny sivy io ianao mila tonga any amin'ny birao amin'ny valory zao zay fa dia mirary fiononana fianaonareo mivady misaotra inspekteur afaka nidina moa fa tsy maintsy ionona
Ka mahazo toerana ry ianao misaotra mialatsiny raha matonivo raha miantso anao nakatea fantatro tokoa fa mbola anatin'ny fahorinan tanteraka ianao zao sainginy amo zany ty andraikitra ka dia mialatsiny indrindra tsy misy tsy ny tompoko ka mialohan'ny zavadrehetra nefa dia tsy ndrio ary zao mihitsy raha azo ataony tsy tomany mba tsy hahelan'ny fanadihadiana anao eny inspecteur ay ka mialohan'izany ary dia lazalazao amiko ny mombamomba anao zany hoe ny anaranao sy ny fanampiny ny laran'ny karapanondro sy ny sisy firy moa zany ny zanakareo mivady tokan'iny ihany dia manan'olo tiana ve izy iny sa tsy tena tsy fantatro araka ny fanadihadiana nataon'ny mpitsabo mantsy dia hita sy fantatra ary voapirofo fa maty ny poziny irenina zanakao ahoana hoe maty ny poziny ireniny saingy tsy fantatra na namono tena izy na nisy nanam-poizina inspecteur nahoana kosa raha matonivo zao nge nefa nilazako anao mialoha teo tsy maintsy ny pozinina izy fa nahoana noho izany ka zanako inspecteur tsy tia mihinana pozina sady zay nge amin'ny sakafo tsy nizarina inona pozina mihitsy irainina angamo ny olona tsy ampy sakafo ny mihinana poziny aiza no ahafantaranao raha hoe tratra ny famoizam-po ny zanakao ka namono tena ohatra hoe nisaraka tamin'ny olo tiana izy na ohatra izany ny fitiavana nge raha matonivo mandoro rehefa lalaoviny ary mamono mihitsy azy ka izy tsy mbola nampianarina ivadiny lalao fitiavana izany sary-bakolo sy nonorosa foana ny fidiana eo azy ny fitiavana nge voajanahary raha matonivo sa ianao tamin'ny fahatahanao rahanao nampianarina nyity vao nytika nanao eva mihitsy za tamin'ny mbola nianatra samy hafa nge zany ka misy olona ary ve ayahinao hoe manana lahelo aminy na tsy dia mifankahazo loatra aminy eny ohatra koa hoe miady aminareo mivady na ohatrohatr'izany ohatra soroko aminao inspecteur fa ny ankonanay tsy mba manam-pahavalo satria zahay tsy mbola nisy niady na famaly taman'olona manahirina koa mariny ty raha matotika ka tsy miaya an'izaniza zany ianao tsy mba miaya an'izanizy zany aho sao dia mba misy angatra ary ao an-tranonareo ao inspecteur aza miteniteny foana re ianao ka tsy hitako ianao tsy miaya any izaniza nareo tsy miady aman'olona ny zanakao tsy nizaronareo roa nihinana pozina ianareo ampisakafo tsara ka inona ary zany nahafaty azy ka no tsy misy angatra zany ao an-tranonareo prehetra mihitsy ange inspecteur nanamasina ny ady fototra io trano io ary mbola mifafazany rano voasina koa tamin'ny ontokanana ko angatrinina rozy ianao jesoa azy efa nitsangana tamin'ny maty sady mamelona amin'ny maty no ataony fa tsy mamono ny velona firy indray ary nareo nray tranao 3 mianaka ny olona ao 5 ny alika 2 ny saka ndray lahy ndray vavy fahita lavitra 2 ndray écran plat 42 pouces ndray raha matonivo olona nanontaniako anao nge 3 azay dia irainina zao le maty eo dia 2 zany sisa ny fifandraisanareo trano efa nisy fotoana ve ny famalinareo mianaka na ny famalina izy sy nindrainy na hoe ny famalinareo telo mianaka mihitsy zany zany hoe le fifampitondranareo telo tao an-trano ny tiako atongavany raha zay mianaka aloha efa ela ihany ny tsy mifamaly saingy izy sy ndray no malomaraina no somary ny fanolana kely ka inona no mety hoe antony nampifanolana ny zareo ka resaka fekanjo inspecteur ka mba tantarao ara hoe io ny sakafonao ritovo amin'ny saotra efa nivadika kazinosy boaty moa zany ny sekorinareo any kazinosy boaty ahoana ry papa ka ity sorta foikelinao sy akanjo mampidera foatra ity ka anao mpivarotena ve no andehananareo any sa ihany aty
sa efa sekoly tsy misy fitsipiko zao ianaranareo zao ka haingo nge io ry papa aingo zany ndi ireny natao amendrika fa tsy ampidirana ny vatana mianjaka efa tafaotra loatra ianao koa na matoma hita dia tsy miteny mihitsy ka zao angeny akanjony tanora amiko anivo zaza mbola eto tokantranotsika nge izy io itsika no mibaiko azy fa tsy izy no mandidy atsika rehefa ny tokantranony andray moa izy zay ataony andray tsy rarahako ny volo amin'izany asaritadritaka tsy fatorana raha mahita an'izao ny olona dia laza hoe farahidiny loatra ny ray aman-drenao fa na ny fiogy-bangona sy ny fingotra matoram-bola aza tsy voavidinay iny papako anka zany no izy ka zay zavatra ataoko rehetra dia tsy kerahina daholo manao pataloha be desina manala volomaso lazaina fa ohatran'ny sary sikotra misina lokomena tsy azoko mihitsy inona ihany zany ny azo atao fahamotinana fa inona indray fahamotinana rainao ange ay dia akanjo ohatran'izao ve zany nanaovanao eto masoko ny mibolidina anaza mbola mihajaja kokoa raha mbola izany rainao raha mbola izany mamelona anao dia tsy maintsy motiny ianao raha tsy izany dia tsy afaka mipetraka ntsony ka za tsy maintsy manao antony dia lasa zany ianao mandeka lasa koa atorera angany misy trano azy elofana dia tandre maraso miverimberina eo zaza manirikivy mbola misy anjarandreniko ange aty lehibe ny zazanao tezainaka fakahita kelitsika dia ohatr'izay inspekteur ary taorinan'io inona ny zavanitrangaka tsy haiko na inona nifandaminan'izy mianaka tany fa ahoany tohatrany tsy nisy nininona akory teo amin'izy mianaka ny atoandro ka azonao tantaraina indray ary ve dia izay ihany tadidiko tamin'io atoandro io ka raha izay zavatra ny tantarainao izay dia tsy misy hidiranao amin'ity raharaha ty nefa tsy maintsy makaty ihany ianao rehefa misy ilananao raha matoniva eny inspekteur ka saingy alohan'ny andehananao moa dia tsy miahy ihany vadinao ve ianao aloha inspekteur zanakay ange irainy inona moa no antony amin'ny savininy zanany tsy mino inspekteur ay ndraso manaova sinoe to ary ianao dia omendalana ay ty fa voasiny dia misaotra anao raha matoa mendalana ary ianao mandra-piona tompo mandra-piona areo raha ary ny ela irenina tovavy kely 12 taona teraka taona lamahitsy zanaka lantaoromanana tovy sy ranta malalan'ivo hatramin'izao aloha raha araka ny fanadidina dia mitodika any amin'ny tovy ireny ny ayako rehetra fa ity valim-pitiliana ny meniny mpitsabo ity koa nge ny tena mahagaga aleo aloha iantson'ny inspekteur asina ka manaona koa izay le raha von'olona afaka maly iny tena misy tsy vanina mihitsy ny olombelona raha tovo marina fa misy nandray nanao ahoana angano tanika maty no ny fanapozinana ange ho ny irainy maty noho ny fanapozinana eno dia iza hono nanapozina azy ianao very tovo adala sa endry otray fantatra ve zany tsy tonga dia nigadraina zany ange ny antony antsony antsika any ka inona ny idirantsika amin'izany ry nivo ho ady adiana rehefa ianao koa tovo lesanantsika tsy mba matahotra an'Andriamanitra loatra laza na vitan'izao ka fa dia tsy avelako mora kosa aloha raha fantatra hoe raha za tsy mila izay fitsarana fa tonga dia hovonoko mihitsy ny aka ahoana hoe hovonoko ohatray ary na dia ivarotako ny akanjoko ety akotoko aza dia tsy maintsy ho fantatra dia ho karohanao mihitsy ve fa ianao ve lasa daly hovonoko izy aho taminao teo ohatray allo
ay ya fa izy zany ka misy nitady eo mba vady ao ny ahy. Andriamatotovy mandrosoanao dia mahazo toerana ary misaotra inspecteur. Ka miala tsiny raha ny antsanao amin'izao ory izao ty raharaha ty moa enjehana maika mba ho vita melohan'ny andevenana ny maty ny antony dia maro ary anisany amin'izany ny azona mitady ireo porofo amin'ny razana raha hoe ilainy zany. Eny inspecteur. Ka ny anaranao sy ny fanampiny ary ay efa atolo mombamombanao ka bon efa fantatrao moa zany ny antony iatsonanao ty. Eny tompoko ho adiadiana. Ay ary efa fantatrao koa fa maty noho ny fanapozinana ny zanakao. Eny inspecteur efa reko tamin'ny vadiko ka. Firy moa zany nareo ny ray tranao ka? 3 inspecteur. Ary omaly na afaka maly tsy nisy vahiny ve na asa namana sendra nandalo tao aminareo tao? Tsy nisy inspecteur. Ary ny momba ny zanako vavika manana olo-tiana ve izy iny na mety hoe faharenareo ve ny momba n'izany? Tena tsy fantatra inspecteur ny reniny angamba zao no mety malala n'izany ko. Ny amin'ny fifandraisanareo amin'ny manodidina ka misy olona tsy dia mifankahazo azo aminareo ve? Ka ny fiarahamonina moa hainao ihany inspecteur ko. Eny tsy mbola nisy aloha saingy ny any an-tsain'ny olona moa tsy fantatra ka izay no tsy hifankako ko. Zany hoe raha ny tianao ambara zany dia misy olona tsy dia mifankahazo aminareo loatra? Mety izy. Mbola aia zany ianao ary nareo ve mividy sakafo eny antsina sa mahandro anareo mitokana mihitsy? Raha vasoloaka aloha dia mivadika ihany mahandro azy inspecteur. Fa raha sakafo hafa dia eny an-tsena. Ary eo atokantranonareo indray efa samy manana vilia raikitra ho azy ve sa mety hoe mifamadibadika ny tompony ohatra rehefa misakafo? Ka tena miala tsiny inspecteur fa tsy dia voatandrotandroko indray izay ko. Fantaro Andriamatoa fa zay lazainao rehetra eto dia voarakitra ny soratra avokoa fantatro tokoa zany inspecteur. Eny ary raha ny fifandraisanareo mianaka nisy famaliana ve teo aminareo andro vitsy talohan'io nafatesana io? Tsy dia tadidiko ka nefa Andriamatotovo ny vadinao nefa dia nilaza fa ny famaly nareo mianaka maly maraina talohan'ny anarany sy nesanao ary teo ampisakafoanana zany ka lavinao sa ikenao zany ka marina tokoa zany inspecteur. Ny famaly izay mianako maly ary tena ny famaly tokoa. Dia voalaza ny vadinao koa fa nanao farateny ianao ary zany dia azo anao porofona fa tezitra taminy ianao ka nahavita nanapozina azy ny riva. Inspecteur zanako inge iraininy. Eny inona moa ny antony namonoko azy ka? Tranga efa matetim-piseho mandalo eto zany noentiny tendrom-po tsy mba namana ianao satria nanevatevanao loatra ny fihetsiny sy ny fiteniny. Tsy marina zany inspecteur tsy namono azy marina tokoa fa tezitra taminy aho ny maraina saingy ny atoandro nge izay dia efa nifandray resaka mody nifandray resaka taminy ianao ny atoandro mba tsy hampiahihany vadinao aminao rehefa ho faty izy androany maraina satria tetika efa maty-paika sy ny maninao zany. Ndray inspecteur zanako inge ho ahiny. Ino ahy? Ka ninona tsy fankahazona nisy teo aminay mianaka dia hosahako ve ny anompozina azy inspecteur? Tsy marina ka omeo ary ny porofo omeo ny porofo. Tsy marina zany. Tantaro ary aloha ny zava-niseho ny atoandro raha hoe afaka anao hoe iny dadanay fa avy ny asarina eny sady reraka be nge zao izy iny. Zany ondry dadany reraka ve hony? Eo ka no nangerina eny io dadako io efa masaka neny ve ny sakafontsika? Efa kelaka isisa. Aleurina eny omeko pa kely mihitsy izy ity ka ao rerireny fa inona azo ty sala mizaza 5 taona iny ianao nefa efa vavy be io.
Izay indray papa fa ho sositra. Raha ny fitantaranao azy zany nge ohatrany mbola tezitra taminy ianao e. Ka fiteny sy fihetsika ny mety nampisaina anazy zany fa tsy mety ny nataony. Mbola tezitra taminy zany ianao. Eny azo lasaina hoe mbola tezitra ihany a. Hitanao zany. Inspektero, enoy aloha ny fanazavako azavady. Ento ary ny fanazavanao e. Saingy ireo angotongotony no namafana izany tao anatiko. Asa na iny ianao fa ohatran'izao ny resaka mianaka rehefa andeha asa iny a. Ka tantarao ary hoe. Mianatra rivo ve ny zanako? Ie, mianatra rivo izay ka. Saingy mirava mitelo. Ohatrina zany ny volomenanao. Papa koa. Ka hitako. Semenao foany. Ty ary iny 10,000 ariary iny a. Dia ty koa ny salan-dalanao. Zay Hoe misaotra papa. Ty anangy hoa izy ty. Fa izao aloha ary manao ahoana aloha ny fianaranao any anaka? Afaka matoky papa fa mianatra tsara irainina kely. Tany reo moa raha tsy afaka eo ny zanako a. Papa? Ahoana izay? Misy zavatra saika angatahako aminao. Mahazo ve? Laha zao fa raha mbola azony papa atao a dia ataony foana. Hitany papa, misy mofo tsara be izay ho ary dia mba tiako hohaniny. Ohatriny izany sao dia lafo be a. 2,000 sy alina fotsiny. Tay ireny lafo be zany. Ka tsara be nge zany papa e. Tena hoe tena tsara. Eny ary aleo omeko vola ianao dia tonga dia vidio e. Papa kosa fa inona indray? Aleo tsika sianao mihitsy miaraka mividy azy ihany ka. Irenina amin'ny 5 sasany ange vao tonga ato an-trano e. Ka sao dia famidy amin'izay fotoan'izay ilay fivarotanako. Amin'ny enina ange vao mety ilay mpivarotra e. Ay ve. Izany ve inspektera tsy mba tsapanao fa tsy tezitra antsony ahy e. Raha tezitra mety tsy volany meko azy fa temaina nakapoka. Eny azo ekena aloha hoe ny sinda ny atezeranao. Saingy iza moa no mahalala raha hoe endrika ivelany fotsiny ihany zany ka. Inspektero. Andry matotovo polisy ary inspektera. Miainga amin'ny adaolo nge ny asako e. Fa ianao ve fa zatra mikasy tanana azy rehefa misy tsy mety ataony ka? Tsy inspektera. Ka inona ny antony ilazanao an'izany raha tsy fanaonao ka? Indray mandeha ihany mikasy tanana azy hatramin'izay nahaterahany inspektera. Ka inona ny antony kasihanao azy tamin'izay ka? Raha sendra nakasity loha tao anaty kitapony a dia nahita sigara ray finosana sy fimailo ray tsy mbola niasa tao. Sigara sy fimailo? Eny inspektera. Fa mifoka sigara nga ny zanako ka tsy fantatro hoe nefa sahako milaza aminao fa tsy mifoka izy ka. Ka ataon'inona ary sigara e? Sa mety omen'ny olontininy? Mety manana olontiana ihany nge ny zanakao e. Ataon'ny tovoavinina moa zany ny fimailo ka tsy fantatro mihitsy re inspektero. Ary sao dia mba fimailo nampividian'ny vadinao azy ko azy zany e? Na nampividiananao azy? Tsy inspektera, tsy fanao ny mivady kosa zany ka. Ka raha tsy zany ary dia mety efa nanao firaisana ranofo zany ny zanakao? Tena tsy fantatro loha izany inspektera. Zaho moa tsy afaka nananaka azy tamin'izay nalehany rehetra taniko. Ngorongara-tovo raha izany fomba famalinao zany nge dia niteraka fotsiny no anjaranao fa tsy mba nanara-maso azy mihitsy inspektero. Olona miasa kosa nge ahy na izany azy ny tovavy nge fantapatatra ihany vao nanao firaisana na hoe indray mandeha fotsiny azy aiza zao no ahafantarantsika raha namono teny izy satria nahazo voaka tsy nindrina ohatra. Tena tsy fantatro tokoa inspektera. Dia sanatria mety ho izay ve? Aleo fa ho anjarako ny toy n'iny fa iverenako le fitantaranao teo.
dia nivoaka ihany ve nareo mianaka zany ny ariva ny vidy an'le mofo ka tarafidiana ny ariva ka tsy nahazo an'le mofo zaiko nivoaka ihany saingy zavatra fa noho ny vidiana mianaka ka azonao tantaraina ary ve zay tsy maninona inspecteur tena mialatsiny anaka fa taraiky be avondrava papa kosaranga hity zao efa nidy le fivarotana ka be asa kosa kizay androany ao farapitso viditsika le izy zay indray ianao ka raha ohatran'izao koa zany papa vao mody rapitso dia tsy mahazo mihitsiko ao fa ody alohabe rapitso zany zanako indray ary dia tandremo ary ieno ianao koa dia tsy matoky amin'ny papa mihitsiko oaio fa misy inona fa ay ve papa ty efa antitra jereo ange efa misy fotsony volony ty zao dia ty koa misy ray dia aiza koa dia ty koa zao dia ty amin'ny ilan'ity tena efa antitra papa za raha mbola efapolo taonako zavatra mbola tanora kely nindri aza mbola taramiko hoe inona zany ondrineny sare papa ahoana indray ny ianao fa zaho zany te hinana lasopy be mba be dongodongo koa ty zanakao ty rainy izy moa ny tafiny tsy ianao za tsy mba ohatran'izao tambola kely sy avanambolanreninao re lirainina zany ondrineny efa alina be kira mbola nao an'izany asay vetindraindry mivoaka indri dia any ivelany ihany nareo mividy zany ondry papa mandehana raha makakanjo mafana ianao dia andetsika dia hitondranako veneny tsy mazoto manaretsy dia lasa izay mianaka inspecteur olona mahafantatra an'ireo ve le mpivarotra tena tsy fantatra inspecteur ary araka ny fijerinao ny mpivarotra io mety hoe nisy fihetsika hafahafa ve tsika aritrao teo ampandrosoana ny sakafo ka tsy mitombona aloha raha ionona nampozina ny irenina ka satria tokony ho fatiko io za raha izany nanandrana ny lasopy ny irenina mantsy fa ngainao tsy nividy anao ka nividy ho manokana fa nanandrana ny azy fotsiny ka efa fanao ny mianaka mantso ny toy izanyko atreto angamba aloha ny fanadidinanao androany atsonanao rehefa misy ilananao ataovy siny ity dia omendalana ianao dia mitodika any ampianarana indray zany ny fanadidina manaraka oy mandroso ianao ry tovavy manahoana tompoko salama tsara inspecteur rakotondranay faly mandray ianao mahazo toerana ary ianao misaotra inspecteur miala tsiny raha ny antsanao aty ianao moa zany ny vanessa ikeny tompoko fantatrao ve ny antony nitsonanao aty ka tsy fantatro mihitsy tompoko eny ary vao fantatrao ihany avy eo saingy alohan'izany aloha izy anao naranao feno iantso vanessa tompoko firy taona 10 taona tompoko inona ny asanao tsy mbola miasa fa mianatra dia klasy fahafiry ka première C mahafantatra ny renina rary ny ela ve ianao ikeny tompoko ray sekoly ihany koa izy saingy izy première D ikeny sady namako be koa izy fantatrao ve fa maty izy maty maty nisy nanapozina izy nisy nanapozina hoe eno hitako moa tsy tonga ny anatra izy omaly ay maty fe andray irenina nahoana loatra kia ory tovavy tonio aloha ny fonao fa tsy tomany ny atsonanao aty nge tonio aloha inspecteur
nahoana moa tsy tomany namako tena namako anga izy iny ka eo amin'izay hoe mahampinamana anareo zay azon'olazana ve ny mahakasika ny fifandraisanareo roka ka inona koatr'izay mahampinamana anay izay tsony moa no lazaiko eo mpinamana izay roa vavy mpinamana tsy mifakafoy eny mpinamana tsy mifanantino tsy mba niady mihitsy ve nareo roa nandritran'izay hoe nampinamana anareo zay ka taiza moa nisy mpinamana tsy mba niady zany inspektera saingindravina sy sary ny fivakatiavana zany dia tamin'ny noviny nareo roa vavy zany ny famaly farany ohatra fa inona daholo izany fanontaniana izany namako nge ireniny tsy ho vitako ny anapoizina azy namako izy namako ny fametrahana zany aminao tsy midika hoe ianao no namono azy inona moa no antony mahamahana anao raha vao nanontany aka fikatsahana ny marina anao ataontsika na ny fametrahana fanontaniana aza nga inspektera dia mametraka ahiahy amiko tanteraka nefa tsoroko fa nateo azy amin'ny fankahalako azy teo aloha dia efa nazava tamiko izany ary efa mifoanako tato anatiko satria efa ny famely izay roa ka inona ny antony nankalanao azy teo aloha ka raharahara-pitiavana raharahara-pitiavana hoana tsy azoko azonao zavaina ve nisy tovolahy ray izay niaraka tamiko Erika no anarany zany hoe olo tianao izy io eny tompoko tovavy kely vao 5 taona zao ve anao rovany sady efa miditra amin'ny sehatry ny fitiavana sady ka tiako ange izy tompoko ary tiako mba fantatrao ve nefa fa mety hanimba ny fiainanao zany raha misy fihetsika tsy voatandrinao ka tsy zary ery ange inspektera manan'olo tiana mbola kely taona toy izany ataoko fa mbola misy zandriko aza nefa efa manan'olo tiana vanonandrom-pahatrosoana tokonko ka toy zary ny fanazavanao Erika ho any anarany 3 volana teo ngamba ny ranay mifankatia tsara zahay tsy mba mifamaly zany mihitsy dia ateriny ary efa mody dia tsenany ary efa hianatra dia kilasy fahafiry io Erika io ka kilasy première D niara-nianatra tamin'ny reniny izy dia toy izany ary ny fanazavanao tao amin'ny fahefa-bolan'ny fiarahanay nefa dia tsy zapako niova ny fifandraisanay roa ny fifandraisanao sy Erika eny tompoko azonao azavaina hoe niovotry ny ahoana zany nandritry ny 3 volana ny ranay dia izy foana ny antoka ny saran-dalako isaky ny laribe arivo izay dia makany amin'ny resto fa tsy mianatra anganareo ny laribe arivo tsy mianatra dia ahoana ny fomba nialanao tao tranonareo tamin'izany ka nga tsy fantatro ray aman-drenao fa tsy mianatra ianao fantatry zareo tokoa saingy ny lazaiko fa hoe manao ratirapazina manao kory izay dia izy ireo moa matoky azy satria tsy mba mpandainga ny nafantarany zareo ao an-tranoko nefa dia mampiaraka ianao ka inona ary le hoe fiovana tsapanao teo amin'ny Erika ka lasa adininy reny tsapako teo fa tsy tia atsony izy ahoana no ilazanao an'izany ahoana no ahafantaranao raha tsy manam-bola sy tsy nanam-potoana tsony izy ohatra tsy inspektera zavatra tena tsy napoiziko le ndray alaribe ariva nisy inona tamin'izay ka tsy napoiziko inspektera tena tsy napoiziko irenina sy Erika ny fanoroka be hitandreo masoko roa ireo sao dia mba tsy ngery taona ny renina na Erika kosa ohatra tamin'izany inspektera tanora nge ahy oroka tsy ngery taona sy oroka mpifankatia ve dia tsy ho haiko avahana sady ny datsy fitsingerena ny taona nahateran'izy roa koa efa fantatro fa tsy tamin'io fa hono irenina ve mahafantatra ny fiarahanareo sy Erika diso fantany aza izy ihany nge napiditra tamin'ny Erika navadiny zany ny tantara avy eo fa nga mbola misy faharoa le resany tamiko indray alatsinainy izay
Vanessa ay vendry andeha oto ve fa iverindry mbola ho aiza ary efa nisaraka ankindry iserika efa nisaraka fa inona kinona mpisaraka anareo sarotra ky ny fianarana dia naleoko na tizanona mihitsy ny fiarahanay zany veky ary sody mba zavatra hafa kosa ary fa tsy zany inona ny tindry olazaiko e sa tindry olazaiko hoe nampirafy izy inona kino matezitra ndry amin'izany nitovy-lahy amin'izao koa ngeka io tsy andalovany vao mahita tovovavy hafa dia manova koa fa le tovovavy rano no tena adala efa fantatro izao fa miaraka amin'ny namako mbola irako ihany hita ho akiko hita veky fa miaraka amin'ny namanamanao izao dia mbola iarahana koa mety tsara velatsy eo dia modendry eo nefa izy ihany resahana modinao tsafainko zany ianao eny inspecteur io mihitsy nanorosory ahy taminy nanomboka teo moa dia tsy mifandray firy taminy intsony aho hitany koa ngamba fa tsy dia faly taminy aho ka mba nanaja tena koa izy araka ny lazain'ny mpianatra nanaovako fanadihadiana nefa dia ndray lalana hony ary nifandray resaka nareo mirahavavy mahaly rivan'io nafatesana io eny inspecteur ndray lalana ary nresaka tokoa izay nefa ianao ihany nilaza teo aloha fa tsy dia nifandray tsony nareo nanomboka tamin'ny ahitanao azy nifanoroka tamin'ny erika dia inona zany no antony resahanao taminy ndraika tsy zany nila resaka taminy fa izy nila resaka tamiko nangatapa-melana tamina taony mantsy izy avaiza anao tamin'io ary izy koa avaiza araka ny fahalalako dia avy nianatra ireny saingy rano lazainy tamiko dia avy tany amin'indrainy izy za kosa moa avy nandehandeha fa tsy nianatra rivo izay zany hoe tokony tamin'ny firy teo eo ka tamin'ny 4 sy fefantany angamba dia azonao antoka tokoa ve fa avy any amin'ireny izy tamin'io ka ie azoko antoka tokoa satria nitondra chocolat izy lazainy tamiko fa nomendrainy azy io angandray indrery ny manana chocolat eto Madagasikara tsy hoe ny dadanindrery ny manana chocolat fa fony izay mirahavavy mbola mpinamana be mantsy dia isaka ny avy any amin'indrainy izay dia mahazo chocolat foana tia chocolat be mantsy ny dadany fa ny tena mahagaga dia chocolat mbola tsy hitako teto atoerana mihitsy no hoaninay tamin'io mety ho karazana chocolat vaovao zany fa azonao tantaraina amiko ve ny fizotry ny resakareo mirahavavy tamin'izay inspecteur efa mirolatsaka folo re zao zany efa mbola tsy nisakafo ary mbola iverika riva koa sady adina tsoratra amin'ny matematika izay rehefa avy eo tsy mandany amaly ny fanontanianao re akory fa aleo re mba amin'ny fotoana hafandray aleo mba handeha raha azo atao re eny noho ny fiangavianao dia alefako aloha ianao nefa fantary fa mbola tsy vita ny fanadihadiana ka afaka makaty ve ianao ny rivaka tena midimy anefa azo vao mirava fitohanan'ny fifamoivoizana koe tsy andaniny ka mety amin'ny eninany aho vao tonga aty raha aka ty aleo ngamba rapitsy fa mirava amin'ny sivy izay rapitso zany eto ty aloha ny kariny ianao anratako ny antony nataraiky anao tsy maintsy ho tara mantsy izao ianao dia tia koa misy vola ividiananao sakafo satria tsy ho afaka hodintsony zany ianaoko misaotra indrindra tompoko mialatsiny andre matotovola ny antsanao indray tsy mbola tapitra mantsy ty raharaha ty eny inspecteur raha nanao fanadihadiana tany ampiasanao maly dia nilaza le mpiambina tao fa nandalo tany aminao ny zanakao mahaly rivan'io nafatesana io zany hoe tokony tamin'ny 4 na 3 minitra teo eny inspecteur nitondra chocolat izy nivoaka vao aminao ny mahagaga
raha nyjerena iny ny sary voangon'ny kamera miafina manara-masony ao anatin'ny braonao dia le chocolat efa ninananao no menao azy nefa dia mbola misy karazana chocolat mitovy amin'io efa nahabangana io teo akaikinao ka nahoana no le efa ninananao no natoloto azy fa tsy le anankiray mbola feno ka ny amin'izay inspekteur tsotra loatra tsy tadidiko ny siny mbola tsy bangy io ka iny efa ninanako iny no voatoloto azy andre matotovo ak izany no iziko aza mezaky ny andainga ianao hoe mitahiry tsary mihetsika nefa dia manome pirofo mazava tsara fa nipetraka tao aorianan'ireo boky nanatrika le zanakao le chocolat ray mbola tsy nikitianao zany hoe tsy hitan'ireny io satria takon'ireo boky manoloana azy saingy ianao kosa mahita azy tsara ary ny styloanao aza dia teo akaiky ny chocolat io mipetraka ka zao aza mezaky ny manamary tena tsony ianao andre matotovo nasianao poziny io chocolat io satria fantatrao fa tsy maintsy mandalo amin'ny braonao izy inspekteur raha sendra ny sokatra kely kosa ny fon'le chocolat dia tsinjon'ny kamera fa nisy loko fotsy le nentin-janakao nefa raha ny video karazana chocolat io dia mainty ranoray ihany misy karazan-droa reny chocolat reny inspekteur efa nanerana Tananarivo ny vidin'ity chocolat ty saingy ohatrany tsy misy karazany hafa mihitsy fa mainty ihany nitako karaha nasiako pozina ary le izy inspekteur nahoana ny tsy maty nefa nihinana anina fantatra hoe mahafaty ve dia mbola hoanina ka avy nihinanako inge izy iny nomeko anjanako iny diso ny filazanao hoe 30 minitra talohan'ny nahatongava nireny natao amin'ny braonao no nahalanianao ny atsasany mahagaga nefa nahoana ny tsy nahalanianao ny atsasany tao anatin'ny atsasakadiny ka le chocolat nefa 5 centimetatra toradroa ary 1 centimetatra ny teviny zany ve tsy manam-pirofo fa niendrasanao azy mihitsy ny atsasany ka tsy manan-kambarantsony inspekteur satria izay ela zaiko rehetra dia tsona daholy nefa tiako mamerina aminao fa zanako irenina tena zanako fa tsy zana-drafy akory eny tsy manan-kambarantsony ianao satria ianao no nanapozina azy tsy tenitsony inspekteur tsy tenitsony laha zao zay tianao lazaina rehetra aza eto-po ianao andre matotovo inona mahatezitra anao amin'izany fa nahadiadiana nge no ataoko eto fa nahadiadiana tokoa no nataonao saingy manao didy jadony ianao terenao iaiky ny zavatra tsy nataoko nefa impirina ampafantariko moa ianao fa zanako irenina voateraka azy izy tsy nipozoniko ka tonga ny 12 taona efa nandreraka ny andray ve voavinoko mety aminao ngamba aloha dia aleo makasainy brigadier alaivoko ely any aloha tirana ty agnana inspekteur Rakotondranay mandray anao tompoko ay ve dokotera misy zava-mahadomelo io chocolat io ay ve ay misaotra nampandiary misy karazan'irony ty chocolat ty ary le ahitana petipetina fotsy dia ahitana fatra zava-mahadomelona bebe kosa mahery vaika raha hoe mita amin'le chocolat mainty tanteraka ay zary ny ministeran'ny varotra anara-masona izany nanamafy nefa mipitsabo araky ny fitiliana natao tao amin'ny laboratoire fa tsy mitombona raha ty chocolat ty no nahafaty anirenina dia hoy zary zany nanapozina azy raha tovy rainy ve nefa na reo pirofo mamatotra azy aza ohatrany tsy mahary-pototra avokoa dia ho sanatria ve vanesa satria nanana kakay tamin'ny nangalany renina ny erika izy mety ho azo inona ka pozina tsy ainga ampiasa izy ty ozy ny mpitsabo tamin'ny 5 teo ny nanany azy ta izy ireny na harizany niaraka tamin'ny orio papa tonga ndraiky izazy ty marina tsy fantany any ve hoe mbola miasa io papa inona ny vaovaonao efa ndrafy zary papa
ary sao dia tokony hoe izao aryntsika ny andeha hividy an'ilay mofo. Irenina mbola miasany ahy papa kosa maninona aloha raha janona ary loha io dia andao mba mandeha vetivety ka. Irenina asa nge ty ataoko ty fa tsy kilalao mandehana aloha mody fa rarivo zany noviditsika foana ty ny sokolanao dia andehana mody anaka. Merci papa. Dia sanaty iny tokoa ve nahafaty azy andriamanitra mamela ny eloko fa tsy fananiko inga tsy napoziko nahafaty azy akory. Irenina tsy napoziko akia ny zanako hoe tsy napoziko. Irenina ny zanako hoe. Manahoana ianao inspecteur? Salama tsara. Raha matonivo moa raha tsy diso ny vaovaonao ary? Tsy zany ary inspecteur fa tsy no tany an-trano ny vadiko tamin'ny alina ka. Ay ve aza manahy ianao fa nitazonina izy ka. Ahoana hoe inspecteur dia tsy maninona ve izy io? Aza manahy ianao fa izy tsy maninona anao hoe. Tsy naninona tokoa ve? Fa tovolahy kely tsy ampitaona ve izy iny sa hoe zaza mena vavaka atahoranao kekery moky polisy ange zay raha matonivo ka mora miakatra tosidra ange izy indry inspecteur tsy dia misy raha tsy tare loatra ange zay ato hoe eto aty ry zalahy le rangahy manao lobaka manga ao fa hoentin'ny vadiny mody ka rehefa eto eny ianao dia aleo anytaniny roviana moa zany no aleviny irenina. Raha afaka pitso zany hoe amin'ny zoma mbola miandry an'ilay rahavavika avy any ivelany mantsy fa mba nanao namarina ny fizotra ny fikarohanareo ilaza moa hoe mandeha ohatrany mbola mampanontany tena ihany. Ilaza hoe tsy eny eo an-dalam-pikarohana re raha matoa ka roa mihitsy inspecteur. Aza manahy ianao fa efa manao izay ho afako mihitsy aka. Misaotra meloha. Tsy misy tokony isaorany tiako hoe nyvadinao fa avy ny fomba famaliny mihitsy no nyhezonanay azy tato vetivety ihany ny adin-droa rehefa mahafinaritra ny taranja tonga dia hody afa tsy vilivily lalana tsony. Ty ay marina moa mbola makany amin'ny birao amin'ny polisiko. Nidiran-doza koa aloha za tafiditra amin'ity raharaha ty aiza vera ngaka fotoana tokony ianaran-deso na lahany-tany. Taoko izay ihany aho tsy nanao tao foana ka tena nidibinga marina ty atalako inona ny antony tazonanao tany raha tovo inona moa fa ny adalan'ilay inspecteur iny tsy mbola nahita lehilahy ohatrany angamba isika. Za miteniteny foana rehefa mahakamo tsy raha volamena ianao ka ataony inona ka tsy hitako ange izay antony ny azonany an-tany izy tsy haiko mihitsy tele nilazany marina nefa rehefa milaza indray dia lazaino mandainga. Zany no ahitany marinako manidikirika. Araka ny hevitrao aloha nisy nanapozina tokoa ve ireniny za mantsy to mino tsy mino. Rehefa izay ve no nambara mpitsabo dia hotosoana ianao anga nianatra noho izy ireo momba nyzany ka dia izy ary nanapozina azy aiza moa no nahalalako an'izany rinivo araka ny hevitrao mampisalasaly mitady iny tenin'ny inspecteur anaivo indray ako hoe inona mety ho bevoka izy dia namono tena. Bevoka? Tamin'ny fomba ahoana na bevoka azy? Ka tovavy ange izy iny aiza no nahalalanao izay nataony tany ny fomba fiakanjony sy ny sisa za moa reniko dia ho iza tamin'ny fianakavianay ny taafiny izay nefa tsy nisy bevoka tsy ampitaony izany sa efa nisy tamin'ny ianareo ianao very ny voatala tsy misy idirany tarazo zany fa vokatry ny tsy fehezantena sy ny fanandramana ny mbola tsy zaza manoloana ny toetsaina diso mivoatra teraky ny fantrosony tovo aza toizana tsony ka zao tsika ny voantsoantso isaky ny metsika zao
asomba marina ihany zany ko. Ary maro-potoana tokoa ianao zany tovavy a. Tsy fanao mantsy tompoko ny mandaingako, sao dia mampiahiahanareo amiko izany. Ianao ty tokoa moa zany aiza mipetraka? Ety ihany ka. Io atsimon'ny hotely voahirana io ny tranonay. Trano miloko maitso tanora rihana telo io. Ay ve eo e. Ray aman-dreninao no itoeranao sa ny havanao sa? Ray aman-dreniko tompoko. Inona ny asan-drainao? Mpitsara tompoko. Fa ilaina ve zany? Inona no idirany amin'ity raharaha ty? Ka mba fanontaniana fotsiny ny ainy e. Ary ny asan-dreninao? Hôtesse de l'air tompoko. Ary tsara asa izy zany ko. Ie, saingy tsy dia mipetraka ao an-trano fery. Fa somary asiko resaka kely le feonanao tamin'ny reniny. Inona moa zany ny resakareo roa vavy tamin'izay? Resaka lava be le iziko. Ka azonao fitinina ary ve? Eny e, tsy maninona fa ho fitiniko. Tena tezitra be tamiko vekindry tamin'ireny. Inona moa no nahatezitra ahy? Tena mialatsiny akia. Netiny tsy fandiniana dia namatika andry. Tsy misy tsino amindry e. Tena azafady akia. Tsy tezitra amiko izany ndry. Drikoky, efa hoe tsy tezitra ako. Ko maninona ary ny tsy niresaka tamiko tsony ndry tao aorianana iny? Ka zany anatra beko. Sarotra ange fizika sy matematika anay raha mitany amin'ny anareo e. Isy, mahandainga ndry. Inona ny tiandreo lazaiko e? Mamelary. Mamela neloko ndry ary ahy e. Tsy manana lahelo amindry sy tsy ary inona no andoha aliandry eo? Mitsangana ki fa mamenatr'olona ka? Tsy hitsangana eto raha tsy voaporofoko fa tsy tezitra sy tsy manana lahelo amiko ndry. Ao ary zao. Dia nitsangana ihany ve izy? Eny inspecteur, nitsangana tokoa izy. Arono fony anao sy Erika mbola niaraka, tsy hafahafa firesaka taminao ve Erika? Hafahafa firesaka ahoana moa? Ohatra manao resaka vetaveta ny tena tiako lazainy. Eny e, efa nisy fotoana aloha izy nangataka hiara-tory tamin'ny saingony laviko e. Ary mifoka sidrara ve izy zany? Tsy tazany masoko aloha tsy haiko fa ny fahalalako azy tsy mifoka. Ary araka ny hevitrao mety hoe efa nanao firaisana ranofo renina sy Erika? Tena mialatsiny ahy inspecteur fa tsy manara-maso ny fiainan'izy roa no nataoko ka. Eny e, araka ny vinavinanao e. Tena tsy manana ambara amin'izany aho. Ary tsy mba niresadresaka n'izany taminao ve izy? Tsy mbola nresaka mihitsy. Saingy nresaka ireo vavy farany angamba mety misy ifandraisany amin'izany. Resaka nanao ahoana ka? Tamin'ny latsinainy arivo io ihany. Fa tsy vanina ki izy a. Fa ahoana kia? Vetaveta saina be ny ndry. Sady tsy mampiaraka raha tsy any anaty efitrano mangina. Ka any kosa ki afaka ny valapatra nareo roa? Tsy tiako e. Sarako aza ny saraka izay. Sady matahotra ny ray aman-dreniko akiza. Ny raiko angeky mahasika e. Ray aman-dreniniza moa tsy masika e. Ny dadanay kosa efa tafahoatra e. Asa fotsiny raha fatany fa maninona?
valiny ianao tamin'izay ka? to nanodidresaka izy teo to nanafin-javatra tamiko izany ny fietsiny. Ka araka ny hevitrao inona ny saika mety ny tenininy tamin'io? Ka nazako aza nga inspektera mbola mametra-panontaniana ny mety hotoyany e. Fa ny farana teo izany ny resakareo roa? Ka mbola nisy ohatran'izao. Raha fantany fa manan'olo tiana manao izay tsy hitany fotsiny akia. so ihany akia efa nisaraka izay indrina angatapisarana sa izy? Nisaraka tsy nisy ny teny aiza ve kika ivonina indray no ataony rafika. Dia tsy malahelo ve mifondria amin'izany? Malahelo tokoa kisaingy tsy tiako ny atao ohatran'izao fa iza ny laza tamindry fa hoe miaraka izy Yvonne? Akatratrako ny fanoroka be tao amin'ny trano famakiam-boky tao ngekery zareo izy roa rery mantsy ny tao dia tsy nampozina izy roa no nidirako tamiko fa tratrako mihitsy. Dia ahoana ke? Raha ohatra n'ireny daholo aky ny tovolahy ohatrany tsy mampitehana ambady ohatrany tsy te olona ntsony mandra-pahafatoko. Tsy napoziko eke aza manao an'izany kia sady mbola voandre mandeha fotsiny ve? Tsy rikerery enge ny lehilahy? Tsy izy rery tokoa ky ny lehilahy saingy tisy natoky azy loatra kiza ohatra ny tapa-kevitra anao masera ihany akiza izay raha teo koa katolika ihany. Aza mamofo toy izany kia. Tsy napoziko akia marina. Inona kia mampitomary amin'izany ao mangina kia mangina raha renge hono tsy tia mitotokoba mba hatavy. Fankahirezana ny olona nona sy mahika izany sady raha anao masera koa ndry to tsy mety ka. Fa maninona ke? Rina ngeki ka tsy natao amin'ny mpamofo fa natao amin'ny manana atso manokana aiza moa ny afantarandrira ny fahamoza-po ny manaitra ny antso ato anatiko ka tsy mety akia. Fa raha izany no izy aleoko aky mamono tena. Irena fa adala ve ndry fa zay atao manina tsara angeka izany tsy mety aleoko aky mamono tena ny fahafatesana zao sahazava. Misy miantso inspektera azoko raisina ve azafady? Fa iza miantso anao? Ndraiko inspektera. Tsy maninona raiso ary misaotra anao. Salamy dada. Ie za ty ka ie fandravo zay ay marina mo ie andrasy fa efa hody ahy ie inspekteur azo tapahana treto veloha ny fanadihadiana. Fa honaka mbola hividin'ny fanafodiny renibe ako mantsy io ary anatitra n'izany any amin'ny toeram-pitsaboanako. Fa marary angano renibe anao? Marary tokoa izy fanafody ilaina alohan'ny toto vovonana nefa izany. Tsy maninona fa mindalana ary ianao aza manahinao inspekteur fa raha riva afaka makatindray satria mirava amin'ny efatra mantsy zay. Ay ary nareo izany nge matetika amin'ny raha valoso tsy mianatra foana mba misy lesona vita ve amin'izany? Efa vita daholo ny lesona ka fanadinana nge zay amin'ny herinandro io efa famerenana sisa. Ay ve ndao ary ianao raha andeha. Tovo ahoana niantso amin'ny polisy teo ka ho any vetivety
Inona indray ny antsony anao any tsy voateo hoe tsika amin'ny tany mety zavatra maika izany io angeny lazaiko anao fa manirikiry zareo reo e marina asandre io e aleo aloha andeka ndao ary tsy tiako fantatry dada mihitsy zao raharaha zao aza fotsiny ndre izay ataondra fantany izao tsy maintsy fanontaniana maro be no azaiziny leo aloha anaty trano reto fanafody reto dia hanomana ny fiverenana ny ampianarana hanao espa-ndray mantsy zay no antony nametrako an'ireo fanontanian'ireo aminao niditra tao an-trano aloha izy tsy nahatsinjovako endrika manjombonjombona na sahala amin'izany izy ve tsy mba nitantaran'ny fiainam-pitiavana na ohatra hoe mikasikasika ny fiainam-behivavy taminao sarokinatra kely nge irenina resaka tsy misy idiran'izany mba firesaka mianaka resaka takiny ahoana ohatra ka tantarako taloha ohatra ay ka mba azonao hitantarana sombony kely ve ary tsy manina fa hitantarako ianao kilasy famaranana tamin'izany tratra ny dadanena mpiaraka andry andro izay dia ahoana ho sy dadaberina eny mivelilesiny tsaroko mihitsy fianarana ny alana tao trano izy izy tamiko nefa lozana ny fampitaritarika amin'ny lehilahy angakosiny eny andro fianarana ny nampiaraka saingy tamin'izany nge avo ngitrika hatramin'izay ny anarako tsy nataoko nandrotsony any ka efa nahazo doktora mihitsy avo nyity olona dia hitovy ray indry izany dia hono ary neny tamin'ny fomba hoana izany ny onanareo roa dia inona koa ny resaka dada tamin'iny voalohany ndrikoky mba tantarao morina eny teny ampijerena sinema ny fakaitanay tena nahoana ary neny tamin'ny roa nanomboka ny sinema saingy tamin'ny roa ora sy 4 minitra vao tonga koa tsy taraiky neny taraiky tokoa sezaray sisany tao ary teo akaiky ny dadandry io toeran'io ohatrany azo katsaina dia nitoy any ahoana ndringa ahoana nampomebe mihitsy ny sarymetsika nijerenay mibitabitaka fa faly loatra kanso tamin'izay dia voaraiko tampoka ny tanany tovy dia tsy tezitra ve dada tamin'izany nivadika amin'ny foko tamin'izay menatra be ara nanatrika azy saingy nitsikiny fotsiny ary ny finy indray ny tanako dia ahoana ozy neny ka tsy nandahakory efa azo mpanafodiny tsika taminy dia nanomboka ny resaka izay teny toy teny ary izao lasa mpivady izao dia niteraka andry mahafinaritra kosa izany ry neny ohatra ny mampite hiaina mihitsiny dia ohatr'izay izao mahaliana kosa aloha ilay nytantaranao eny efa voapirofo loatra eto fa manan'olon-tiana ny zanako saingy amin'ny mahariny anao indray no anontaniako anao tsy tsikaritra ve hoe nisy fiovana ny teo batany ka fiovana ara-dalàna ny tsikarotro inspektera fa nisy fotsiny ny tsikarotro kely dia ny fikorontanany fadimbolany 2 volana mifanesa izay dia tsy mba namperitreritra anao ve izany eny narahako maso tokoa izy tao ao saingy toa tsy misy ninonina misaotra anao aloha nilazana izany raha ny fitsapana ny mahaveritsiny azy mantsy dia hita tamin'izay fa efa nanao firaisana ve ny zanako endra matonivo angamo efa misy fitaovana ahafahana mahalala mahavirjina tsy ny vehivavy eto Madagasikara efa misy tokoa ka
lalina izany inspektera manala-baraka mihitsy. Valim-panadihadiana vao nomeny mpitsabo avao teo mantsy izy ity saingy na dia izany aza dia voapirofo fa tsy mitondra voaka izy. Ay kosa fa tamin'izy nody avy nianatra tsy nisy fihetsika na hoe zavatra niova teny aminy tsikaritra ao. Fihetsika ireny efa nambarako anao tetsy aloha ireny fa ny aron'akanjony fotsiny somary nahitako lena kely. Lena naninona ka? Za aloha tsy nanontany azy saingy araka ny fandinihako dia ron-dasopy io satria nisy potika paty kely teo amin'ilay faritry ny lena. Ty lasopy be ve io zanakao io? Araka ny fitantaram-badinao mantsy ohatry ny ninana lasopy koa izy ny arivan'io. Ie, tena ty lasopy tokoa. Misy fotoana aza inenina mihinana lasopy izy eo anatin'ny ray andro. Tsara ho fantatra tokoa izany. Ka ajanoko eto angamba ny fanadihadiananao misy zavatra kely hamariniko izay aloha. Misaha fotofoto be ihany ty raha ty ka. Eny saingy azo inona ihany fa ivana esany na vita an'izao raha zao. Inona moa izany ny antony tsy nampidirany tao anaty fitantarany fa ninana lasopy izy miravavy. Azo inona. Tena mihitatra ihany ty raha ty marina. Bitika tokoa ny marina ka sarotra diavina. Saingy afo izy ka mandoro rakibonina. Mba tsy ahelan'ny ty raha matokely vanesa dia tsoro ny marina fa ianao no nanapoizina ny reniny. Andriamatoa inspekteur. Zany nahoana moa any terenao eky ny eloka tsy nataoko? Hatramin'izay fanadihadiana vita taminao izay dia zavatra hafa foana ny tantarainao. Inona moa ny antony tsy nilazanao fa ninana lasopy koa nareo ka? Ka nasesiko araka ny fotoana ny fitantarako azoko. Monina ny taninao akoho tsy nisy resaka lasopy. Araka ny fanontaniana ihany nge ny valiny inspekteur tovavy siantifika tokoa ianao ka mahay mandresy lahatra. Nalazaiko aza nge izay moa ampy ampipoitra ny marina ve? Ampy tokoa. Tsy nilazainao izay satria avoaroro ianao. Ka izy ary ny tompo-kevitra ny vidy le lasopy tamin'io ka? Ekeko tokoa fa izany ny vidy lasopy ho anay tamin'io. Izany ny taona azy satria fantatro fa... Fantatro fa adalana lasopy izy ka io ny fandrika nanam-pozinanao azy malaky. Inspekteur Zany ka? Disy miaya loatra ianao. Inona moa no antony anam-pozinako azy? Ka kay tamin'ny nangalarany Amerika fa inona ndraika? Se tovolahy ray ve no elonako azy? Tovavy kristianina nge ahy tovavy tsara anatry ny ray sy ny reniko. Ampy fitiavana avy amin'ray koa. Ka izay fitiavan-dehilahy tsy amin'olona velively. Ampy fitiavana ianao ko niaraka tamin'ny Erika ka? Haingitraingitra sy mba fitsapana ny amin'ny fiainana fotsiny ny ahy iny. Ka sao dia mba hitraitra sy fanandramana fotsiny koa ny nanam-pozinanao any reniny. Ny siantifika mantsy tia manandrakandrana loza izay ihany ko. Azalotona amin'izao raharaha zao mihitsy ny siansa inspekteur manao azafady aminao I renina ny kely aina sy mora maty fa tsy ny zavatra kafisiko ny namono azy. Moramora ihany ianao ry tovavy tandremo fa ny teny tsy voahevitra sy voateninao tsy ny ady dia mety ampigadranao. Fantary fa ato amin'ny bureau-nay ianao zao fa tsy any anaty laboratoire. Manafitoana ny resaka inspekteur everiko olon-dehibe manakaja mandinika ny teny avoaka ianao ka tsy haniratsira ny zavatry ny hafa. Sao everinao fa fitenenandratsy sy fanaovan-javatra tsy misy dikana aza ny laboratoire. Toerana masina toy ny ainam-piangonana aminay siantifika ny laboratoire. Ka ekenao ary ve fa nividy lasopy ho azy ianao Otra, tsy efa nanaiky ve ateo nividy lasopy tokoa ary mbola nomeko tamin'ny anjarako azy izy. Ay mbola nisy an'izany koa. Saika amin'ny fahanako koa ary izy fa tsy nety. Ay ve ary mitady ho hafahafa fihetsika nge ianao zany ho aizy ty tanana.
Tsy fantatrao moa fa manelingelina ny fianarako ty fanady adiana tsy misy farany ty. ary ho izy miala tsiny fa tsy maintsy hitazona anao noho izao fiatsika ao zao a. Inspecteur miangavy re avela ho amba ody. Hay ve be ranomasy ohatr'izao ihany tianao te mihevitra anao izy ianao ny saika hanohitraka a. Nentiny fo mafana re aty eo e. Io alohanao zany mba makasainako anio alina fotsiny re. Inspecteur mpianatra ange ahy e. Fanampin'izany fanadina izay amin'ny herinandro avy io. Kanefa tiako fantatra koa fa polisy a manao ny asako matoa manadiady anao ary zoako ny miazona an'izay tiako tazonina. Misy lalàna mamaritra an'izany mihitsy eto e. Mbola tsy ampy-taona ange ahy e. Misy lalàna miaro amin'izao fiazonanao azy ao. Raha tsy meloko ianao dia manan-kery zany ka. Fa inona no eloko e? Ianao andeha hitolona teo ka. Mifona ary ho bediny ndraika ange raha tsy mody any aminay e. Asa fotsiny izay anaovany ara fantany zao. Ka tsy maintsy ho fantany zao na tianao na tsy tianao e. Mpandrenesina mantsy izy aleo tokoa andeha antso azy a. Lara telefony ve ty amin'ny karatra mampianatra anao te? Inspecteur Inspecteur aza mpahafantarina azy re zao e. Inspecteur Iza ny antso anao teo? I voangana vavinao e. Efa tonga ny vatony izy zao rehefa izotra ao aty a. Asa fotsiny zao izay fihetseham-pony. Tiany ange irainy io e. Ary mifandray am-po mihitsy izy mianaka. Sady tsy mifakavoy tokoa ange e. Mbola tadidiko ny ranomasina izy mianaka teny vato 10 taona lasa izay. Iny anefa fifandaozana mbola azon'le ferina satria mbola afaka iona ihany. Fa ity fahafatesana. Izay indray ianao. Aoka izay ny voa. Aoka izay. Ka tsy mety ny saina ary tovo a. Aoka moa izay. Le izy ny kolokoloana natao mba horeare nefa. Nivo. Anomboka indray ianao a. Tovo a. Aoka moa izay e. Malahelo antsanako a. Irenina. Fa nahoana loatra re. Andriamanitra, inona re no eloko nohatr'izao no manjo ahy e. Fa tsy nety tokoa ve izany re nataoko ireny e. Dia izao ve ny sasy mendrika aza fotsiny re izay anaovan'ny dada raha fantany izao. Manomboka mazava ihany tirara ty. Ivanesany nanapozina nyrenina saingy ny mampametra-panontaniana fotsiny dia hoe tamin'ny fomba ahoana no nahitany pozina nataony tao anatin'io lasopy io. Dia tamin'ny firy moa izy roa no nihinana lasopy. Nisy mangirana mihitsy ny nahafatany renina. Eny vao 5 andro kosa aloha izay e. Fa sanatria ve dia hiady ilevina aminy marina momba azy e. Anka tsy maintsy ho fantatra izany. Fa roviana nefa. Sahira-tsaina tokoa ro polisy manao fikaroana.
Irana anio amin'ny 3 ora folakandro indrino alevina malahelo akia saingy tsy hitako izay atao a. Toko angamba fa efa nahazo ena tsara ianao ka nanahoana ny alina lafenao adi-tsaina tompoko ka tonga teo ny rainao mahaleriva zany ve dia ahoana ozy izy nangataka fionana taminao isaingy tsy navelako ka vonona ny amaliny fanontaniako ve ianao inspecteur raha matokely Vanessa tsy fantatro mihitsy ny fahoriako ny asanao ihany ny zava-dehibe aminao mbola fianao alahelo angamba ny fonao avelako akasaina sy aka fitoniana tsara aloha ianao ary ka nisindra ny alahelinao sa hoana vonina maly anao saingy mba mangataka raha azo atao avela ody ary efa vita ny ilanao raha mahafa-po ny valo teninao mino ahy ianao fa tsy ilaza fa-tsy ny marina dia ny marina ihany ka tokony tamin'ny firy teo nareo roa vavy ny ninana lasopy dia taizy io teoran'io ny ora aloha tsy dia noko marina satria tsy meveriko ilaina akory eny tokotokony tamin'ny firy fotsiny zay ny ilainay tamin'ny efatra sasany teo ngamba na mety nahery na latsaka kely fotsiny tsy haiko ary teo amin'ny fivarotan-kanina masaka faratazana samy nanana ny anareo nareo sa samy manana ny azy ka saingy ny atsy laniko ka nalainko izy naka ny sisanao sa ianao no nanome azy ka tena izy mihitsy ny naka azy ary izy andriary nitopo-kevitra hoe andeha hinana lasopy tamin'ny fotoana io tsy efa nilazaiko ve zany zaho satria hitako nalahelo be izy fa ny lasopy angao ny fanafody nalahelo ka io ny sakafo tena tiany ka niveriko hoe namalifaly azy zany azonao lazaina ve hoe lasopy inona no hoaninareo tamin'io ny lasopy atody eny samy lasopy atody moa zany saingy ny atody tao amin'ny any meko azy inona ny antony nanaovanao an'izay ka zaho mantsy tsy tia mihinana atody masaka tsena zany hoe fantatrao fa atody efa nialinandro zany le izy tsy tsy dia zany loatra fa sarodrikoriko any tsy ninanako azy sao dia efa fantatrao fa pozina lizy ka zay ny nanomezanao azy ny renina ahoana moa no ahafantarako hoe efa nialinandro ny atody iny sady tsy avako koa nge nanamako mpivarotra aho tsy tiako fotsiny tsy ninanako azy ka raha sarodrikoriko ary ianao maninona ny tsy niresanao lahatra irenina fa ratsy ny atody masaka tseny tsy niteny kosa aloha hoe ratsy ny atody masaka tseny ka tokony nampafatarinao azy ihany nge zany manahirana zany inspecteur fa maninona ka tsy mitovy fomba fijery ny olombelona raha mitovy fitiavana mantsy ny olombelona dia tsy azo vady sy olany zara ny sasany nefa na dia zany aza azoko antoka fa atody sy ny alinandro zany no aniny tena azonao antoka ave zany azoko antoka tokoa satria maro nge ireo olona ninana lasopy atody tao tamin'ny atoandro io tena hoana moa no irenina rery no maty iza moa ny anaran'le fivarotana ny masaka teo faratazana andraso ary aloha fa anirako olonanao fanadidinany ahy voapirofo aloha zany fa atody tsy nialinandro na mety tao le mpiara-miasa amikiny mantsy no mividy lasopy atody taony tamin'ny andro nananareo io zany ka zany angeo ahy efa mpividy matetika eo mihitsy hony izy fa hono inspecteur saika metra-panontaniana raha azo atao inona no anontanianao ahy ka tsy tokony ho zavy no anontany anao ka mba gaga ihany mantsy aho hoe nahoana ny zavoana no anaovanao fanadihadiana maro nge ny mpianatra namany ary kilasy ray aminay koa eny maro tokoa saingy tsy maintsy ianao no nanaovako fanadihadiana akaiky satria ianao no hitany maro niaraka tamin'ny farany nefa na zany aza dia tiako ny mamerina aminao fa tsy nahavita nanapoizina azy ekeko fa ratsy foa saingy sahako milaza aminao fa
kristianina nga ny kristianina no tsy mahay manam-pozina ka matahotra an'andriamanitra e. Andriamanitra ange no atahoranao fa tsy ny manam-pozin'olona e. Inspekteur mba milela-paladianao re ahy e. Aza dia manendrikendrika loatra. Zany manendrikendrika sa ianao ny mpandaingaka ha? Eny ary moa zany. Vare ka raha nytaniko ianao hoe avitaiza talohan'ny faninanao tamin'ny renina ka? Avy nitsangatsangana ho satria tsy nianatra izay première C tamin'io. Ary moa zany lainganako nitsangatsangana tokoa ve? Ena inspekteur avy nitsangatsangana ianao sa avy any amin'ny vétérinaire? Fa ahoana ny nahafantaranao an'izany? Gaga ianao polisy nge ary vanesa e. Tsy mahazava amiko inspekteur inona no ifandraisan'ny nahafaty an'i renina sy ny diako? Andraso ary fahazavako aminao ka ino tsara. Miainanao ary ahy e. Raha nareny antsiko ny rainao maleriva dia nandalo taty ary nametrahako fanontaniana izy dia nilaza tamiko izy fa ny raha nividy pozim-boalavo ianao ary teny an-dalana hiverina ody ianao ny fanena tamin'ny renina. Efa azoko tokoa aloha ilay pozim-boalavo ny fanena tamin'ny renina. Gaga nefa raha nijery an'ilay fonosana pozina ny rainao fa nisy rovotra le izy ary sivy no isan'ny pozina tao anatin'io fonosana io kanefa folo ny tokony ho izy. Araka ny fandinianao amin'ny saina tsy miangatra ka tamin'ny fomba ahoana naharovotra n'io fonosana io ary nakaiza ny pozina ray tsy nahafeno azy ho folo fa sivy. Nahoana kosa ny tsy afaka mandevina anjanako e? Nivo zao le atao hoe faty mifototra. Ny zanaka no tokony andevina ray aman-dreny fa tsy ny niteraka no andevina ny nateraka. Tsiritovo zanako iraina ary zoako manefa ny adidiko farany aminy. Ka ho fitsinjovana anao ange zany marefo raha-pihetsem-po loatra ianao e. Tsy manaiky an'izany kosa e, tsy maintsy mandeha. Nivo Inspekteur tsy mba afaka iain'ny fanazavako mihitsy ve ianao? Ka inona tsy no hazavainao io ka? Sa mbola namary tena ihany? Tsy kosa tsy haiko ny eloka tsy nahataoko naoviana naoviana. Ka andà zany ianao? Olo marina inspekteur olo marina. Sahako ny tanan'izany teniko izany hatramin'ny farany. Ka ento ary ny fanazavanao e? Voalohany aloha poizim-boalavo le nividiko fa tsy poizin'olona. Poizim-boalavo. Azonao ve ny dikan'izany teny izany? Sao dia very ny kala kely teo tsy nianatra ary poizim-boalavo zany hoe natao aminona voalavo. Na ianao aza dia mahavaly azy. Poizina natao aminona voalavo izany hoe voalavo ihany no maty fa tsy olona. Marika natao fotsiny zany e. Mahafaty olona ny poizim-boalavo, mahafaty ny rehetra mihinana azy. Saingy tsy nisy olona natao pozinina ka poizim-boalavo ny soratana teo amin'ny fonosany. Fa na zany aza tsy nanapoizina azy zany ahy e. Mbola sa andà ihany ve ianao e? Andahatra ny farany ahy e. Tsy mbola nanapoizin'olona izao tovavy izao ary tsy anapoizin'olona naoviana naoviana. Mandesy miverina ange zany resaka ao zany e. Aleo mihitsy aloha apakana saina ianao. Tonga aty dia sotomy ihany rehefa tsy mety sotomy rehefa tsy mety mandeha. Zay tovavy kely koa dia tsy resilisany sotomy. Za tsy andeha. Tao mamikitra amin'ny latabatra zato izy. Tsy te hampiasa hery aminao Zaho tsy andeha. Mahafilo zany raha zazavavy. Marina tsy vao maika mamikotra amin'ny latabatra ihany izy. Ajanony ihany izy zalahy sao dia anjera entana eto ka inona ny tadiavinao ary Fipoirany marina inspekteur tsy mahazaka demokrasia ianao ka manao didy jadona fotsiny. Vao tsy mifanaraka amin'ny heritreritra ao ny valiteniko dia hanidy ihany ny fantatrao. Ka inona ny tianao atongavany Ny toizan'ny fanadihadiana. Avy aloha ary izy zalahy hipetraka dia vojeo ny asan'ny lisany atsoko ihany rehefa misy lako ny lisany avy eo. Raha nanao fanadihadiana teo amin'io ninananareo lasopy io za dia nilaza le mpivarotra tao fa nisy fotoana nahabagnany iray taminareo roa teo an-databatra.
efa tonga ny lasopy tamin'izay. Ekeko tokoa izany. Nangatsiaka loatra ny andro tamin'io ka nandeha nivoaka kely irenina. Ary za rery nanoloana ny latabatra nisy lasopy. Porofo mazava be nge izany Vanessa e. Tamin'io fotoana io nanasiana pozina ny lasopy ny renina satria nahatsikaritra le mpivarotra araka ny fitantarany tamiko fa somary niondrika elaela hono ianao. Zany hoe niondrika tao ambany latabatra ary nikitikitika finosan-javatra tao. Rehefa nitraka avy tao ianao dia nikitika nisotro tao anaty vilia ny renina. Mbola ekeko ihany koa izany. Saingy ny antony niondrika nampiakatra an'le pozina ny vidiko fa latsaka. Tamin'io koa moa nalatsaka azy e. Ny antony kitikitiako nisotro tao anaty lasopy ny rena indray dia nisy lalitra latsaka tao. So dia mba nandrovitra ny finosana pozina kosa no antony niondrenao ka ary nandrotsaka pozina ny mody nikitikitianao an'le sotro. Sanatria kosa inspekteur Zany ka. Voakisako tampoka mantsy le finosana nisy pozina raha naka-toerana tsara iny Hay nefa nisy fantsika tsy nilentika tsara teo amin'le seza dia io no antony narovitra ny finosana. Ka latsaka tamin'izay ny pozina iray. Dia verinao fa tsy avoaroroa anao ve zany Maro ireo porofo ahafahako manala ny tenako inspekteur ka lazoara hoe. Voalohany izay ampitsakafo tsy lany mpividy ao dia angon'ireo mpivarotra ireo ary omeny kisoany. Piombo koa mantsy izy ireo. Ahoana no ahafantaranao an'izany ka? Satria efa mpividy matetika ao Raha totokoa mantsy nasiako pozina ny lasopy ny rena dia tokony ho nisy maty ny kisoany. Ka nery ny pozina nge mihena rehefa mihabetsaka ny rano mandevina azy e. Tsy marina izany inspekteur Izay le anarana any amin'ny chimie hoe concentration. Mity sy njara sy miparitaka ary mandevina azy ny zavatra levony fa tsy meny izany ny heriny. Nandalo kilasy fahasivy ary tovavy tsy ampianarinao an'izany So tsy azonao kosa ny dikany fa nanao tsenjeriny ndraiky po fotsiny nataonao tambola ny anatra. Tsy adevitra momba n'izany aminao Ny fanontaniana apetraka ao aminao ary dia hoe hitanao ary fantatrao ny nalatsahan'le pozina iray. Ka maninona ary ny tsy nalainao dia nampidirinao tao anatin'le finosany ka Ekeko tokoa fa hitako ny latsahany. Saingy natahotra ny ho faty kosa inspekteur Hay maika ihany ianao fa mahafaty olona le pozina. Ka ny tenin'ilay nividianako azy ange hoe mahery vaika io pozina io Maina avy hatrany izay mihinana azy atsasakatiny aoriana ny fihinanana azy raha ela indrindra. Loro izany. Io no antony tsy nandraisako azy. Satria tsy nanao gant Mba nitsinjiny haiko fa aiza ny afantarako raha ilela tanana na tsy aorianan'io. Maivana loatra miporofana marinanao teny. Tsy afaka ny tsy ho tompona ndraiky tamin'ny nahafaty any reniny izany ianao ninona nambaranao. Lehilaviko re faladianao Tsy nanapozina azy Tsy mahari-pototra ny fanazavanao ka. Mahery vaika ho io pozina io. Araka efa nolazaiko tetsy aloha. Nisy ambony ny ron-dasopy ny rena ka raha nisy pozina iny dia tokony ho nisy fiatraikany tamin'ireo biby fiompondreo mpivarotra izany. Ka aleo ary anirako olona no fanadidina any raha izay mifantatrao fa mety. Allô Zany ve? Misaotra ary Ka ahoana hoana inspekteur? Raha reo kosony tsy naninona nanamafy azy le mpivarotra fa nisotroan'le mpiasa noho ny ambondrony tsy laninareo rovavy. Dia maty ve hono le mpiasany? Tsy maty velively fa ny kovaviny zareo ny maty. Ary araka ny fandiniany dia maty ny poziny izy io fa potika daholo ny taovany ary maina tanteraka ny vatany. Loso izany. Mpitsindroka an'izay potikanina latsaka ao am-pivarotana mantsy ny hoako io Hitanao amin'izany? Ka raha tsy ianao izany nanapozina azy dia ho izaka Tsy fantatro inspekteur fa mbola hanapiako andreo voalazako ireo dia tsy mitombona raha izany nanapozina azy. Ahoana ny olazanao an'izany ka? Le pozina nividiko mantsy hainga mpiasa be raha tratran-drano. Izay nefa mbola ninana lasopy tonga tany an-trano rirena ary mbola tsy naninona izy. Fa mbola nakany an-tranony koa ve izany ianao Ny angaviany mba ho any amin'ny zareo. Dia mbola ninana lasopy nareo? Lasopy namboarin-dreniny. Tsy nisy fihetsika hafahafa ve tsy karitro tamin'ireniny? Nisy tokoa. Fihetsika takony ahoana izany ka?
rehefa tonga tao amin'ntsareo izay dia lasa nysolakanjo tany any evitrano ny renina fa za kosa nyvilina ka ny an-dakozian'ntsareo andeha raha-bandreniny. Dia naninona? Nikoropaka tamiko mamany renina raha nahita ny fiserana ny lohako teo am-baravarakely. Tsy maintsy mandalo eo mantsy vao tonga ny am-varavaram-be fidirana. Dia fantatrao ve hoe avy nanao inona izy tamin'izay ka? Hitako avy nandraraka zavatra tao anaty lasopy izy. Vovon-zavatra maitsomaitso. Ary talohany dirako ny varavarambe dia tsinjoko nanisika fonosany zavatra tao aorianany sary mipetraka amin'ny rindrina izy. Ary tao aorianan'izay? Tao aorianan'izay indray rehefa andeha hihinana lasopy iny asy renina, raha le tazako ndrarahany vovon-javatra ny tandrifiko dia nafamady ny lasopiko sy ny any renina. Efa nifampihinana ny manda sy ny masaka mantsy asy renina taloha. Ary ny akoatr'izay? Ny akoatr'izay dia tsy karitro ny lokony ron-dasopy ny renina fa somary maitsomaitso. Nefa tokony ho mavimavy tahaka ny ahy ihany. Tadidinao izany ny toerana nanisiany an'ilay fonosan-javatra, ary mino ve ianao fa mbola ao io zavatra io? Tadidiko tokoa. Azo mino aho fa mbola ao io. Ay, ndao ary tsika ho any hijery sy hanamarina an'izany. Tsy azoko inspektera, vovokiny no zavatra maitsomaitso tao anaty fonosana nalaina tao ambadiky ny sary io. Aleo ngamba ny vadinao no nazava azy ngaratovo a. Mifona rery zareo a. Tsy misy azoko mihitsy ka. Fa inona no antony andolianao eo ka? Inona? Poizina re io e. Poizina? Poizina natao inona e? Tovo a. Tovo. Mifona re. Fa zany nanapozina ny renina sanatsika. Inona tsara hoe ramatoty? Inona? Tovo a. Tovo. Ataonao iny ny atsiny e. Vavy tsy vany ty inspektera. Aleo fa tao volikany. Io ry zalahy, io azo fa tadiavinao tsindrominy antsy ny vadiny. Ka tsy mety ka inspektera. Io ry zalahy. Belao anaparako ny atezerako e. Eto mivoaka any aloha fa mafana loatra ny fony e. Tena tsy napoziko rahamatonivo a. Enao zay tsy nananako ihany dia kely indrindra aza ny tena nahavandro ohatr'izao. Inspektera. Inspektera. Ahoana? Mamelahy. Mahery loatra ny fitiavana. Tsy azoko izay tianao ambara raha matoranivo a. Tiako loatra mivatoka inspektera. Ary tena tiako. Fony vao mivato izay dia nisangisangy foana. Niara-ny lalao. Niara-ny tsangatsangana. Mamiko loatra ireny fotoany ireny kanefa indrisy no nanana ny irainy izay dia zara ramba nisy fotoana mifampiresahana aza. Tena tsy napoziko raha matonivo. Tsaroko nafindra ny tovotany amin'ny iraina tao alohan'ny fitiavany aho. Tsapako tsy misy tika ntsony ateo anatrehany rehefa nisy iraina. Felopelonana ny iraina loatra ka navita nanapozina azy. Nasary-piaro amin'ny fitiavako ambadiko ka nankahalako anjanako. Nanena inspektera. Lalina izany. Fanafody tokoa ny fitiavana saingy rehefa tafahoatra loatra dia lasa poizina. Ny farana teo fitiavana sa fankahalala nosoratany miandry andrianary vololona Ony Mario, novelomin'ny Vantso, Ony Miajanirina, ny Ravo, niaraka tamin'ny Sinez sy Ragoto. Roland Ramanatsonina ndray feo, Anjary Livany Nana Totosa. Mbola itoy